Nivoaka ny fahanginany ndray i Colonel Patrick taorian'ny famoahana an'ilay didy managadra azy roapolo taona an-tranomaizina araky ny didim-pitsarana izay nivoaka tamin'ity volana ity. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity araky n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha Colonel Patrick no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Eo amin'ny tetikasa base Toliara mihamafana ny toedrarà any Atsimonosy any amin'izao fotoana izao. Raha ny vaovao voaray avy any Atsimo dia voasarika ampandrina tamin'ny 3 maraina ny mpitarika iray izay tsy manaiky ny base Toliara. Ny zandaritry ny nakazy tao an-tranony. Raha nahare izany ny fokon'olona dia naka olona izay mpanohana ny base Toliara tao Benesy ihany koa. Nanome fetra hatramin'ny androany alahady 13 Jolay 2024 tamin'ny 9 maraina teo izy ireo hamitsorana ny naman'izy ireo ary raha tsy tanteraka izany dia haka olona hafa eny na hatramin'ny ben'ny tanàna izay manohana an'ity tetikasa ity aza dia ho alain'izy ireo ary tsy anaiky lehibe na ireo mponina any an-toeranany. Mandrahona ny hanapaka ny lalam-pirenena fahasiviny ary hamotika izay fiara base Toliara miditra any amin'izy ireo ihany koa ireto fokon'olona ireto. Nilaza izy ireo fa tsy manaiky hatramin'ny farany ity fakana ny tanindrazan'izy ireo ity ny mponina any an-toeranany na misy ho faty aza dia vonona hatramin'ny farany izy ireo hanositra sy hiaro ny tanindrazan'izy ireo manoloana an'ity tetikasa base Toliara ity. Tena mafana araka izany ny toedrarà any Atsimonosy any amin'izao fotoana izao manoloana an'ity tetikasa base Toliara izay efa ela no nanenesana an'izay savorovoro sy ny tadiavam-baholana mba hampandehanan-draharaha ny amin'ny mahakasika an'izay tetikasa base Toliara any an-toerana an'ity izay. Mahakasika ny dian'ny Andriamatofoloha tany Sainte Marie tamin'ny ity herinandro ity izay tao anatin'ny filan-kevitra ny ministra dia nilaza Andriamatoa Andro Rajoelina tao Sainte Marie mahakasika ny orinasa Jirama. Raha misy ny tena manana finiavana tena hoe nanavotra ny Jirama dia izao fitondram-panjakana izao no voalohany araky ny nambarany hatrany. Misy amin'ny mpiasan'ny Jirama tena manao ny asany, manao ny aintso zavatra fa misy kosa mirona any amin'ny hevitra hafa amina resaka politika ka ireny tsy namantsika ho hiatrany ny nambarany raha naneho ny heviny izy manoloana an'ity resaka Jirama ity. Tao anaty lahateny izay nataony hatrany ny amin'ny mahakasika ny fampandrosoana any Madagasikara ary efa hita miharihary izany fampandrosoana izany amin'izao fotoana izao ho izy satria ireo lalana marobe izay vita eto Sainte Marie no proof ahafahana milaza fa tena miroborobo ny resaka fampandrosoana any Madagasikara amin'izao fotoana izao ho izy hatrany. Efa tsy mena mitaha amin'ireo nosy manodidina i Madagasikara manoloana an'ireo fotodrafitrasa sy lalana tsara vita ary ihany koa niezaka ataon'ny fitondram-panjakana izay mijoro amin'izao ankehitriny zao araky ny nambaran'ny filoham-pirenena Andriamatoa Andro Rajoelina hatrany raha nilaza sy nitanisa ireo zava-bita nandritra ny fitondrany ny tenany. Vakitrandro tany Antsokobory Toliara lasan'ny mpangalatra hatramin'ny vilany. Nitrangana vakitrandro tao Andranongiso fokontany Antsokobory komina Toliara voalohany ny alina larobia ifoa alakamisy teo. Vola mitentina 2 hetsy ariary sy fitaovana sarobidy maro no lasan'olon-dratsy tamin'izany fotoana izany. Anisan'izany ny fahitalavitra fisaka, firavaka, vilany misa fito ary entana maro samihafa. Tsy nahare izay zava-nitranga ny tompotrano noho ny torimaso. Efa nampandreny lehibe ny fokontany sy ny mpitandro ny fitaminana ihany koa ny fianakavian'ny Lasibatra tao anatin'ity trangana vakitrano ity. Tranga efa mateti-piseho ka mampitaraina ny mponina any an-toeranany ity resaka vakitrano ity amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana trany tany Toamasina indray nisy nandroba ny masovoan'ny postra malagasy tao ambolo madinika tamin'ny andro ny alakamisy tokony ho tamin'ny 4 sasana hariva tany ho any. Jolahy mandeha an-tongotra misa 3 no nanao fanafiana
ka ny iray amin'izy ireo ihany no ny sarotava sy ny tondra basy. Efa nokatona avokoa ny vavahady sy ny varavaran'ny Bronpostra ity no nipoitra tao amin'ny toerana fametrahambola ireo jolahy ary nandrahona ireo mpiasa rehetra tao anatiny. Tsy fantatra mazava ny totalin'ny vola lasan'ireo olon-dratsy tamin'ity fanafiana ity. Tsy nisy ihany koa ny naratra fa nisaoty tambohy ireo jolahy ary nitsoaka tsy nisy arakaraka taorian'izay fanafiana nataon'izy ireo izay. Eo am'resaka fanampozinana ara-tsakafo izay niseho teny Ambohimalaza ka nahafatesan'olona miisa manodidina ny 7 dia tsy mahafa-po an'ireo fianakaviany izay niara-amboina ny valin'ny fitiliana izay natao. Satria mantsy misy vaovao mihely indray izay navoaka ny RFI manoloana an'io zava-nitranga teny Ambohimalaza io sy ny valin'ny fitiliana izay natao tany a Frantsa tany manoloana an'ireo singa izay nalefa nojerena mahakasika an'izay fanampozinana ara-tsakafo izay niseho teny Ambohimalaza izay ka toa mifanohitra amin'ny voalaza tamin'ny fomba ofisialy ny amin'izay hoe famosaviana na ihany koa fanampozinana nenana natao izay ny zava-misy amin'izao fotoana izao ho izy ireo hatrany ka dia andrasantsika eto raha ny tena marina mahakasika an'ity fanampozinana ara-tsakafo ity satria maro ihany koa ny resaka mandeha eto sy roa ny mahakasika an'izay satria mantsy ny fanjakana malagasy nilaza fa singa mahery vaika izay mbola tsy fantatra moa ny anaran'izay singa mahery vaika izay fa tsy fahita firy amina sakafo no hita ataorian'ny fitiliana izay natao tany Frantsa ary nanizingizina fa fanampozinana no nitranga teny Ambohimalaza fa tsy sanatria akory botilisma araky ny voalazan'izy ireo hatrany. Andao am'izay ho resahantsika ny mahakasika ny ankamoaka izay nataony Colonel Patrick Voatsiela taorian'ny fivoahany iny didy izay milaza ny fanagadrana azy 20 taona an-dranomaizina sazy mihatra iny. Nanamafy i Colonel Patrick ary nanakina mafy any fitondrana izay mijoro ankehitriny sy ireo rehetra izay manodidina an'izay fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana izao izay. Tsy ho matinareo aho, tsy ianareo i Madagasikara ho izy hatrany. Mbola niampy hoe izao tsy voavidy, izao tsy ho matinao. Ianareo sy ny mpiretsi-kombakomba no hisolo ahy any ampigadrana ho izy raha toa ka tsy vitanareo ny managadrahy. Midika izany fa tena tsy mahafaly azy raha vantany voanandre aniny didim-pitsarana izay nivoaka amin'ny fanagadrana azy 20 taona an-tranomaizina iny ary mbola tsy fantatra mazava moa ny toerana misy azy amin'izao fotoana izao fa dia mbola ao anatin'ny fikarohana azy tanteraka ny mpitandro ny filaminana sy ireo tompon'andraikitra manoloana an'ity resaka raharaha ankamoaka izay nataony Colonel Patrick izay nahavoatontonona olona manankajy ambony maro sy ireo rehetra izay manodidina ny fitondrana ity. Izay no masaka azonarosy tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.